faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tabaka ny watatagasy ny tenako androany isika dendena famtinam-baovao toy ny mahazatratrany ka ho resadresantsika amin'izany mahakasika ny tsy fahafaliany ireo collectif de candidats amin'ny tsy famoahana ireo olona zay voasampy nindritra ny hetsika zay natao ka tsy maintsy any amponja moa izany ireo olona reo no hanao fety etsy antanan'izay dia naneho ny heviny koa Andriamatoa Hajo Andrianarivelo ary ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana izay tonga teny amin'ny ambassade de France ary ny farany dia ny fametraha-pialana ny Andriamatoa Saint Christian sy ny gouvernemanta izay tarihiny tamin'ity herinandro ity familohan'izany dia azadiny manao commentaire ambany vidéontsika ity mba afahana mandravona ny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo azadiny ihany koa ny milaiky ny vidéontsika ary azadiny toroka zany hatrany miabony amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tomatatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendely isika fa vetrany tonga de vavany dawary anomboantsika azy dia mahakasika ny asa fanaovana gazety piasan'ny radio raiky amby roapolo no nisitraka ny fiofanana masculinité positive tamin'ity herinandro ity izany hoe nisitraka fiofanana mikasika ny fiaverana miambo momba ny lehilahy na ny masculinité positive ireo telenonjapeo sy tonondahatsoratra miaraka amin'ny mpanao gazety ary ny teknisianina sy mpanentana fandaharana misy raiky amby roapolo ho an'i Madagasikara nisy ihany koa ireo mpanao politika sy ny mpandraharaha ara-toekarena nasaina manokana nandray anjara sy niatrika ny atrikasa hanovana fomba fiaveran'ny lehilahy ny tenany mba ahafahan'izy ireo mitondra anjara brikina amin'ny ady amin'ny herisetra sy ny fanararaotana aranofo mahazo ny vehivavy mpanao gazety no tanjona tamin'ity fampiofanana ity ny ONG Real Men Madagasikara no niantsorika ny fiofanana tetikasa manda eo amin'ny studio sifaka niara-niasa tamin'ny OGM na ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara no nanana tanteraka azy izay novatsiny UNESCO vola tamin'ny alalan'ny fandaranasa iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny serasera isantanan'izay dia nihoekeny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 20 Desambra lasa teo ny fametraha-pialan'ny Prime Ministre sy ny gouvernemanta izay tarihiny na izany aza araky ny lalàna dia mbola afaka manohy ny fampandehanana ny asam-panjakana izy ireo mandra-panendreny gouvernemanta vaovao raha tsy ivina tantara dia tamin'ny 4 Jona 2024 no nanendrena ny Saint Christian ho Prime Ministre Hera Jonar Mampianina taoriany hetsika ireo 70 député rehefa lany ho filombrenena Andriamatoa Andry Rajoelina dia nametra-pialana izy tamin'ny 19 Janoary 2024 ary niverina tamin'ny toerany indray izy roa andro taty aoriana na dia nisy aza ny fanovana gouvernemanta izay tariny dia tsy afaka tamin'ny toeran'io izy 10 taona sy tapany na Prime Ministre azy izao izy nametra-pialana izao ndray raha lalam-pandrena no jerena dia ny antoko politika maronisa ao amin'ny antenimiram-pirenena no afaka manolotra olona ho fidiny filoham-pirenena ho Prime Ministre isantanan'izay collectif de candidats dia hanao fety any amponja ireo olona izay folo voasambotra nandritra ny hetsiketsika izay nataon'ny collectif de candidats tamin'ny volana lasa teo amin'ny 3 Janoary 2024 vao fantatra ny valim-pitsarana ho an'ny Barson Rakotomanga samy Grégoire Ravelonienne ary député fetra Ralambozafo Mbololona efa notsaraina ny solombavam-bahoaka ny TIM tamin'ny 12 Desambra lasa teo noho ny fitariana vahoaka nanao fihetsiketsehana sy nazahoana alalana tamin'ny 20 Novambra 2024 na dia nilaza aza ny mpisolo vava fa manana ny immunité parlementaire ny olona arovan'izy ireo ka tsy azo samborina ao anatin'ny fotoam-pivoriana dia tsy nisy valiny hatreto toy izany ihany koa ireo zay folo no samborina nandritra ny hetsiketsika fotsy tamin'ny sabotsy 1 Novambra lasa teo mbola setrin'izay hatrany dia naneho ny heviny Andriamatoa Hajo Andrianarivelo nilaza moa izy tamin'izany fa very hasiny ny republika tao anatin'ny 5 taona ny totonganan'ny farim-pianan'ny malagasy afa-tsy ny anireo zay nitady tombotsoan'ny manokana tao anatin'ny fepitona iny miara-mahita izao tontolo izao fa mihemitra i Madagasikara fa tsy mandroso amin'ny lafiny rehetra ara-politika ara-toekarena ara-sosialy natao anefa ny teritery isan-karazany mba hitohizana izany ao anatin'ny 5 taona manaraka indray natao toy ny tsy misy ny lalàna ary saritsara-pifidianana no nikarakaraina very hasiny tanteraka ny republika izany ve ny fomba fanao politika tiantsika olo vaintaranaka ho izy hatrany no amafisiny ihany koa ny antso izay efa nataony ka hoy indrindra izy hoe mila sahy isika rehetra mila mijoro fa tsy hisy hiady ho an'ny tombotsoan'ny malagasy afa-tsy ny malagasy ihany izay ny mahakasiky ny fanohen-kevitry ny Andriamatoa Hajo Andrianarivelo raha nanao fanambarana izy araky ny hita tao amin'ny page radio mangarahara hatrany hamaranantsika azy dia mahakasiky ny vaovao izay avy any amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana dia tonga nanatitra ny taratasy tamin'ny ambassade de France teny Ambatomena ireo ray aman-dreny ara-drazana tamin'ny 20 ny volana Desambra lasa teo mbola nitsondrina izy ireo tamin'izany ny hoe mikisahy ianareo frantsay fa handamina ny firenenay zahay ho izy ireo hatrany mbola toy ny hatrany nandeha teny amin'ny ministera rahambahiny ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana nampahafantatra ny taratasy izay nalefa ny tany amin'ny ambassade de France izay zay raha mahakasika ny famitianam-baovao tamin'ity vidéontsika tamin'ity indray mitoraka ity tomboko lasy tomboko vavy manasitsika hatrany nanao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba afahana mandravona andreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéontsika ary manasitsika tanandroa hatrany abone amin'ny chaîne-ntsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy sy tomatapatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa Ataoko ditiko eto antany ny mpiadananao io majoli
anao tsy ambelako izaly ataoko hitanao paradisa amty tanty tsy maintsy ataoko tonga anao fiera fa hoe za magnajavady ataoko mitsy tonga anao ipoera fa za tsy mampijaly viave quoi l'amour amiako anao ny originalité oh my baby oh my queen oh my princess tsy avony anao io za fa tombe zay raha tadiavinao io za fa pare na lamoro na vola be kompiadagna anao zegny vitako e tsy avony anao io fa za tombe zay raha tadiavinao io za fa pare na lamoro na vola be kompiadagna anao zegny vitako e kombola isulelay tsisy varany izy iala zao zay raha ilainy jiaby misy aminakay ino koa raha ilainy amin'ny afagny kombola isulelay tsisy varany izy iala zao zay raha ilainy jiaby misy aminakay ino koa raha ilainy amin'ny afagny amin'ny afagny amin'ny afagny ino koa raha ilainy amin'ny afagny amin'ny afagny kofijalyagna tsy ho hitanao ny heriko jiaby amiako anao konagnarako anao zany tsy hoizy trosanao jiaby ifeke fopitiavako io zay raha ilainao jiaby vangeke mila miadananao amina amiako anao zay raha misy anao mila mifale anao tsy ambelako ijaly karkare kontinao io za fa tombe zay raha tadiavinao io za fa pare na lamoro na vola be kompiadagna anao zegny vitako e tsy avony anao io fa za tombe zay raha tadiavinao io za fa pare na lamoro na vola be kompiadagna anao zegny vitako e kombola isulelay tsisy varany izy iala zao zay raha ilainy jiaby misy aminakay ino koa raha ilainy amin'ny afagny kombola isulelay tsisy varany izy iala zao zay raha ilainy jiaby misy aminakay ino koa raha ilainy amin'ny afagny amin'ny afagny amin'ny afagny ino koa raha ilainy amin'ny afagny amin'ny afagny amiako anao zay raha misy anao mila mifale anao tsy ambelako ijaly karkare kono kombola isulelay tsisy varany izy iala zao zay raha ilainy jiaby misy aminakay ino koa raha ilainy amin'ny afagny kombola isulelay tsisy varany izy iala zao zay raha ilainy jiaby misy aminakay ino koa raha ilainy amin'ny afagny amin'ny afagny